Faly miarabanao indray ary misaotranao mbola vonina indray anaraka n'ity toriteny androany ity. Ny tenin'Andriamanitra izay zaraina eto dia tsy hoe tenin'Andriamanitra fitsoahana ny realite akory, fa ny fanohatra amin'izay mihitsy tenin'Andriamanitra izay entintsika hiatrika ny zava-misy izay iainantsika sy lalovantsika amin'izao fotoana izao. Na inona toe-javatra lalovantsika dia azo lazaina hoe tenin'Andriamanitra manome fampaherezana antsika ahafahantsika miatrika ny zavatra izay lalovantsika amin'ny fiainantsika isan'andro. Izay zany ny tenin'Andriamanitra izay tiana ho zaraina eto. Ary ilay hery izay omena antsika dia tsy hoe hery mazika akory hoe rehefa niaino sy nanatrika an'iny ianao dia lasa manana hery tampoka dia mahavita miatrika, mahavita mandresa ny zavatra rehetrarehetra. Tsy izay, fa ilay hery izay omena anao dia hery avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay raha azonao tsara, voarainao tsara ilay izy dia hanova anao amin'ny fanavaozana ny saina. Hanavao ny sainao zany dia ilay saina vaovao mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izay no entinao miatrika ny zavatra iainanao na inona amin'ny lafin'ny fiainana zany fa tsy amin'ny resaka Covid-19 ihany akory. Ka anio ny tenin'Andriamanitra izay hojerentsika dia izay hitantsika eo amin'ny Jakoba 5 ihany. Jakoba 5 andininy manomboka amin'ny 10 zany ka hatramin'ny 11. Ry rahalahiko, raiso fianarana ny fiaretana fahoriana sy ny faharipo teo amin'ireo mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny Tompo. Indro ambarantsika ho sambatra izay efa niaritra. Efa renareo ny fiaretan'i Joba ary hitanareo ny anjara nomeny Tompo azy tamin'ny farany, fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindrapo. Zay 2 zay no jerentsika ary tsy diso mihitsy ianao raha mieritreritra fa toy an'ilay tamin'ny heriny ihany ity tenin'Andriamanitra ity, satria ny tamin'ny heriny zany dia ny Jakoba 5:7 ka hatramin'ny 7 no jerentsika. Ohatr'izao no lazainy hoe mahareta tsara ary rahalahy mandra-piavin'ny Tompo. Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatra sarobidy avy amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazony ny ranonorana aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo, ampaherezo ny fonareo fa efa akaiky ny fiavian'ny Tompo. Aza mifampimonimony ary rahalahy fandrao elohany ianareo. Indro ny mpitsara dia efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Zay zany ny jerentsika tamin'ny heriny ary ny zavatra hitantsika tao anatin'io dia izao hoe miverina intelo ilay teny hoe mahareta. Iny mavomavo anankitelo iny zany, mahareta tsara ary rahalahy. Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatra sarobidy avy amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazony ny ranonorana aloha sy aoriana. Ary ny fahatelo dia mahareta koa ianareo ampaherezo ny fonareo. Fa mifanaraka amin'iny ozy izy tsika dia hoe ny averiny foana ilay hoe mandra-piavin'ny Tompo. Efa akaiky ny fiavian'ny Tompo. Indro ny mpitsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Dia zay zavatra anankiroa zay zany ny jerentsika ny fifandraisan'ilay faharetana sy ilay fiverenan'ny Tompo. Ny zavatra tiako marihana sy tiako tsindriana fotsiny eo anatin'io dia izao hoe tsy ilay maharitra na miaritra, tsy ilay mampahery ny fo ary ilay tsy monomonina no ezaka mila ataontsika, fa tsy vitantsika izany. Raha niezaka nanao an'izany ianao dia fantatro fa nanao 2 andro na 2 andro ianao no tsy naharitra na tsy monomonina na nampahery ny fonao fa rehefa avy eo miverina ihany ilay izy. Tsy izay ilay ataontsika. Ny asain'ny Tompo ataontsika dia ilay miandrandra, mijery ny fiaviany, ilay mibanjina ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Izay no asain'ny tenin'Andriamanitra ataontsika. Zay ilay lazaiko teo hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Mibanjina sy mijery ny fiavian'ny Tompo fa tsy mijery ilay fiovaovana sy ilay zavatra manahirana sy mahasositra sy mampimenimeny eto ambonin'ny tany, fa zany misy foana. Fa rehefa mibanjina ny fiverenan'ny Tompo kosa isika dia izay no mahatonga antsika maharitra rehefa avy eo hoe ilay zavatra mafy lalovanao iny eny tsisy dikany raha oharina amin'ilay fiandrasanao n'ilay fiverenan'ny Tompo. Dia
rehefa mibanjana ny fiverenan'ny tompo ianao a de mampahery ny fonao zany hoe mbola misy le fanantenana lehibe, fanantenana mahafinaritra ozy izy Paoly amin'ny Titosy a izay antenainao sy andrasanao. Ary rehefa mibanjana ny fiverenan'ny tompo anao de tsy monomonina amin'ny manodidina sy ny zavatra rehetra mitranga intsony satria mbola misy lay fanantenana. Zay zany ilay fomba fianatra sy fijerena famakiana tenin'Andriamanitra izay ampianarana antsika foana miaraka amin'ny gasy mahay mamaky baiboly. Dia mitoy an'izay ny 10 sy 112 amin'io Jakoba 5 io ihany dia mbola veriny inefatra le teny hoe faharetana eto. Ry rahalahy, raiso fianarana ny faharetana ny fahoriana sy ny faharipo teo amin'ireo mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo. Indro ambarantsika ho sambatra izay efa niaritra. Efa renareo ny fiaretan'i Joba ary hitanareo ny anjara nomen'ny tompo azy tamin'ny farany fa miantra indrindra ny tompo sady be famindrapo. Miverina inefatra ny teny hoe faharetana, fiaretana eto. Raiso fianarana ny fiaretana fahoriana. Misy fahoriana koa izay niaina ny mpaminany, niaina ny Joba, dia raiso fianarana zany ozy izy. Fa naharipo ihany koa ireo mpaminany ireo nefa ireo dia olona niteny tamin'ny anaran'ny tompo. Ary nambarany hoe indro ambarantsika ho sambatra izay efa niaritra. Kay teraka fahasambarana le fiaretana ary farany dia fantatsika rehetra ny fiaretan'i Joba sy ny faran'ny fiainany satria miantra indrindra ny tompo sy sady be famindrapo. Andao hojerentsika kely ny famaritana ny teny hoe faharetana io. Ny famaritana ny teny hoe faharetana dia avy amin'ny teny anankiroa izy, misy teny anankiroa milaza azy amin'ny teny grika. Ny anankiray dia hoe makrotomia. Ny makrotomia dia adikan'ny teny malagasy hoe faharipo. Niveriny indroa izy tamin'ny 10 teo, lazaina izy 10 teo le faharipo zany hoe ny olona ela voatezitra. Ninona zavatra ampandalovina ho azy dia izy tsy mora tezitra izy fa ela izy voatezitra satria olona manana faharipo. Zay zany le faharetana voalohany makrotomia ny ilazan'ny teny grika azy. Ny faharoa indray ny ilazan'ny teny grika azy dia hoe hypomone, zany hoe miorina tsara eo anatrehan'ny zavatra na eo anatrehan'ny olona manahirana dia miorina tsara izy, tsy mihetsika, tsy miovaova, tsy taitaitra. Zany ny olona manana faharetana izany raha araka ny filazan'ny baiboly azy. Fa na izany ary dia andeha ho jerentsika ny ilazan'ny rakibolana kosa ny atao hoe faharetana. Amin'ny teny frantsay moa izy dia hoe patience na ihany koa hoe persévérance rehefa tena mafy mihitsy ny zavatra hiaretana zany dia inona no lazain'ny baiboly azy, ny dictionnaire azafady. Ny famaritana telo ny ilazany azy ka ny famaritana voalohany dia hoe toetra tsara azakana toe-javatra manahirana na fahoriana. Zay zany ny dikan'ny faharetana voalohany, toetra tsara azakana toe-javatra manahirana na fahoriana. Hitanareo fa toetra tsara izy io. Vertu ozy ny teny frantsay. Ny faharoa zany famaritana faharoa ilazan'ny rakibolana azy ny Grand Robert no dictionnaire nakako azy dia hoe toetra tsara ihany koa izay hijanonana hatramin'ny farany amin'ny zavatra mafy. Ninona zavatra mafy amin'ny fiainanao dia maharitra foana ianao, janona hatramin'ny farany ianao, tsy miala mihitsy ianao. Ninona lalovanao na zavatra mafy takin'inona ary tsy miala. Zay le persévérance, toetra tsara ihany koa izy io. Ary ny fahatelo dia toetra tsara ny olona izay mahay miandry ampahatoniana. Na tsy mety tonga ara zany ny zavatra andrasany dia mahay miandry izy ary tony foana izy eo am-piandrasana an'iny, tsy taitaitra izy, tsy manondrana izy, tsy miovaova izy, tsy manao zavatra hafa izy fa miandry. Ary tony tsara izy miandry an'iny. Ary io le resantsika an'le faharetana satria mila tony tsara tsika amin'ny zavatra ohatrao fa tsika mahita hoe inona no atao aorianan'ny fiboana. Satria tsy ny olanao tokantranonao ihany manana olana fa ny mpiara-monina koa.
tsy ny mpiara-monina aminao ihany manana olana fa Madagasikara ray manontolo. Ary tsy Madagasikara ihany manana olana fa izao tontolo izao mihitsiny. Dia mila manana fahatoniana tsara isika eo anatrehan'izay. Ny faharetana koa dia azotsika ambara fa toetra n'olona matotra. Ny olona matotra ihany ny olona manana faharetana, fa ny ankizy kely dia tsy manana faharetana mihitsy. Raha mampianatra ankizy kely tsika sekoly alahady ohatra dia 10 minitra. 10 minitra ny sekoly alahady ihany ny fampianarana azonao atao omena ny ankizy. Mihoatra an'izay izy tsy maharitra, efa manomboka hitsangana izy mipelipelika miresadresaka mitodina etseroa izy fa tsy maharitra. Ary ny olona tsy manam-paharetana zany, ny olona tsy manana fahamatorana tahaka ny zaza. Fa raha ny olona lehibe kosa dia manomboka efa manana faharetana kokoa. Raha samy miandro hoe mitondra zazakely any amin'ny dokotera ianao dia miandro eo amin'ny salle d'attente eo dia na tsy maharitra ary lehibe dia mahavita mipetraka miandro ihany, fa ny ankizy tsy maintsy mitsangana izy mikitikitika ery izy mandeha ery izy mandebaka ery izy miandro satria tsy manana faharetana ny ankizy. Ka mariky ny fahazazana ny tsy fananana faharetana. Izay no tiantsika tsindriana ao anatin'izao tenin'Andriamanitra anaty fiboahana izao ilay hananantsika faharetana, fa tsy ilay fiezahana hanana faharetana nefa, fa le hitantsika teo hoe rehefa mibanjina ny fiverenan'ny tompo ianao dia manana faharetana. Efa hitanao ny alehibe an'izay. Fa ny ambaran'ny Jakoba 5:17-20 kosa nefa dia nilazainy dia hoe rehefa mibanjina ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra tsika, satria ny hitantsika eo anatin'ny tenin'Andriamanitra dia mahita an'ireo mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo isika, kanefa dia fahoriana sy fijaliana ny aina. Zay le mahatonga antsika miteny foana hoe tsy hoe rehefa mijaly ianao dia ratsy ny ataonao, fa olona miteny amin'ny anaran'ny tompo koa raha dia nandalo fahoriana ary tsy maintsy niaritra sy nanana faharipo. Zay vao navita an'izany. Hitantsika ho an'ny mpikambana mpiara-maka ny Baiboly izay mamaky ny karatra mana zany dia miditra amin'ny bokin'ny Jeremia, nanao amin'ny bokin'ny Jeremia ary mbola ao anatin'ny bokin'ny Jeremia dia mahita ny Jeremia izay tena niaritra. Tsy vitany hoe efa mafy ny tenin'ny tompo, tenin'Andriamanitra izay nentiny hoe ho lasa babo ny firenena, fa ny zakainy tamin'ny mpiarabelona tamin'ny mpaminany sandoka hafa ary indrindra tamin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ny Joda dia mafy be. Ny zavatra ny zakainy tany amin'ny fonja, ny tao anaty lavadrano sy ny rehetrarehetra dia mafy be. Dia reny ny raisoa fianarana moa izy Jakoba eto. Raisoa fianarana ireny natao niaretan'ny mpaminany tahaka ny Jeremia, tahaka ny Daniela, fantatsika koa ny tantaran'ny Daniela, Ezekiela sy Naelia sy ny mpaminany hafa isan-karazany. Ary eo izy ny mametraka hoe ahero ambarantsika ho sambatra izay efa niaritra. Io dia mamerina n'ilay tenin'i Jesosy Kristy toritenin'ny teny-tendrombohitra hoe sambatra ianareo raha enjehana noho ny amiko hoy Jesosy Kristy. Raha miaritra ny fahoriana noho ny amiko dia sambatra ianareo. Dia izay mihitsy no ambarany eto hoe le fiaretana misy tena misy fahasambarana ao anatiny. Misy fahasambarana ao satria maneho an'ilay fahalebiazantsika. Saingy izao raha tsy mibanjina ny tenin'Andriamanitra isika dia tsy afaka hitan'izany. Ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia verina indray ny fimenomenomana. Ahoana ity marina ve ny zavatra ambaran'ny CCO sa diso misy misavoribory be ihany ity, aiza ny fahamarinana? Dia mitodika amintsika kristianina. Rehefa mitory filazantsara sika, rehefa mampianatra ny hafitsika dia haitsika tsara mihitsy miteny fa eny fa na ny mamaky Baiboly isan-kalahady dia haitsika ny mamerina hoe manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Ny tenin'Andriamanitra ihany no fahamarinana. Raha mitady fahamarinana ivelan'ny tenin'Andriamanitra tsika dia tsy maintsy ho diso fanantenana foana. Tsy midika akory izany hoe tsy ilaina ny mihaino vaovao. Tsy midika akory izany hoe tsy ilaina ny mitandrina miaro tena
amin'ny aretina ny valana aretina zay miatra amin'ny izao tontolo zao am'izao fotoana zao. Ilaina mihaino vaovao sy miaro tena, fa raha ireny no itokisantsika sy andrasantsika sy antenaitsika hoe de tena marina tantera, za tsy miteny hoe marina na diso le izy, fa raha amin'ny zavatra am'izao tontolo zao no tadiavantsika fahamarinana, dia ho diso fanantenana foana isika. Fa tokana ihany ny fahamarinana dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra, ary ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia fahamarinana tokana ihany dia ilay Jesosy Kristy izay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Zay ihany ny fahamarinana, ary mila mifikitra amin'izay tsika. Rehefa mifikitra amin'izay tsika dia mahavita miaritra, mahavita maharitra ary mahavita manana faharom-po tahaka ny mpaminany. Ary raha hitodika koa tsika amin'ny Joba, efa renareo ny fiaretan'ny Joba, ary hitanareo ny anjara nomeny Tompo azy tamin'ny farany. Fatatsika fa i Joba dia nireharehan'Andriamanitra fatratra, satria misy an'ireto toetra tsara reto nambaran'Andriamanitra azy. I Joba ozy izy dia olona marina, tsy misy tsiny ary matahotra an'Andriamanitra sy mifady ny ratsy. Zay ny toetra ny Joba, nireharehan'Andriamanitra na tamin'ny olona na tamin'ny devoly. Marina, tsy misy tsiny, mifady ny ratsy ary matahotra an'Andriamanitra. Kanefa dia hitatsika ny fahoriana mafy izay niatra tamin'ny Joba, mafy zany. Ao anatin'ny fotoana fohy, very daholo, potika daholo, simba daholo fananany rehetrarehetra. Raha nieritreritra ianao fa izany koa nitranga taminao amin'izao fihibohana izao. Ao anatin'ny fotoana fohy dia ringana ny zanany rehetra. Isaorana ny Tompo fa tsy mbola izany no mitranga eto Madagasikara. Fa i Joba dia naharitra, nateo ary zany rehetrarehetra zany. Ary Joba dia sany-teny, tsy nety niala ny teneny vatiny ary izy hoe miala amin'izay ianao amin'io Andriamanitra io, tsy niala tamin'Andriamanitra mihitsy izy. Ny soa ihany va no raisiko amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy kosa izy. Ary Joba sany-teny mihitsy hoe velona, fantatro fa velona ny mpanavotra ary mbola hitsangana eo anatrehany hanamarina tenako. Satria Joba ao anatin'ny fahoriana tsy vitany hoe mafy ny zavatra lalova, mipotika daholo ny fananany rehetra, maty ny zanany rehetrarehetra, ny tenany marary feno vahatra ny tampon-doka ny Palade arabaky teny. Fa reo namany telo lahy izay tonga nanao hoe ampahery azy dia mbola nanameloka azy indray hoe mibebay ianao fa vokatra ny fahotanao no mahatonga izao. Ary betsaka ny kristianina amin'izao fotoana izao manao an'izany, indrindra tamin'ny fiandohan'ny ty valana aretiny ty hoe vokatry ny fahotana izao, mila bebaka tsika. Eny, isan'andro tokoa tsy misy olona marina na dia iray aza. Ary raha milaza ny tenantsika tsy nanotsika ozy ny tenin'Andriamanitra mijaolina voalohany dia mamita tenitsika ary marina tsy ao anatsika. Tsy maintsy misy foana zavatra tsy mety ataontsika reny rehefa miaiky ny fahotantsika sika dia matoky sy marina Andriamanitra ary mamela ny fahotantsika ka manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fa tsy voatery vokatry ny fahotanao manokana foana ny mahatonga anao hiara-ny fahoriana akory tahaka ny mahazo ny Joba teto. Dia fantatsika moa ny Joba fa rehefa mifanatrika tamin'Andriamanitra izy dia nanaiky sy nahita ny fahalebiazan'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy refesy mandidy amin'izay ataony ary nivavaka tao ho an'izy telo lahy dia nositran'Andriamanitra izy ary naverin'Andriamanitra avy roa eny ny hafaran'ny fiainan'ny Joba. Io hitanareo ny anjara nomeny Tompo azy tamin'ny farany. Le teny hoe farany eto dia avy amin'ny teny Grika hoe telos, izay midika hoe farany, fa midika koa hoe tanjony, tanjony. Hoe kay Joba, kay Andriamanitra dia nanana tanjona ho an'ny Joba raha nampandalo azy an'io fahoriana io. Ary Andriamanitra koa dia manana tanjona ho antsika amin'ny zavatra izay lalovantsika amin'izao fotoana izao. Izay le hoe ny zavatra rehetra miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Fa mampandalo antsika misy tanjona ataony. Satria manino? Ny toetra an'Andriamanitra mihitsy dia izay, miantra indrindra ny Tompo sady be famindrapo. Miantra ny Tompo, manana compassion ary be famindrapo ny Tompo. Ndikan'izany dia izao hoe tsy faly amin'ny fahorianao zany ny Tompo fa miara ory aminao izy.
kanefa manana tanjona aminao izy ary tsy hamelanao amin'izao fotsiny fa tsy maintsy manafaka anao amin'izao. Mety tsy izao ny anafahany anao an'io fa izay le mila ibanjina antsika ny fiverenan'ny tompo fa any ozy izy tsika efa naverimberitsika teto no tanteraka hatramin'ny farany ny famonjen'ny tompo rehefa miverina i Jesosy Kristy. Tenin'Andriamanitra roa no amaranantsika azy amin'ilay faharetana sy ilay hoe anjara nomeny tompo azy. Ny an'i Joba dia niverina avroeny ny fananany, ny zanany sy ny rehetrarehetra niverina avroeny avokoa. Ny zanany moa verina ohatra nisany tamin'ny voalohany fa le voalohany mbola nitazomin'ny tompo teo ihany na dia efa maty ary dia mbola eo ihany dia miaraka amin'ny tompo dia ny faharoa koa ny avroeny daholo ny rehetrarehetra. Fa ny tanjon'ny tompo aminao, tanjon'ny tompo amintsika kristianina dia lehibe lavitra noho ny an'i Joba zany, tsy avroeny fotsiny. Fa ndao ny jerentsika inona ny ilazany azy eo amin'ny Romanina 9:5-12 ka hatramin'ny 7:20. Izy fanao izy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Raha zanaka dia mpandova. Eny sady mpandovan'Andriamanitra isika no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra amintsika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa. Tanareo, misy fiaretana izay mila hiaretantsika miaraka amin'ny Kristy aty ambony tany. Fa satria tsika mpandovan'Andriamanitra ary mpiray lova amin'ny Kristy dia mbola hiara-manam-boninahitra aminy. Andiny 7:20 dia zava-dehibe hoe eny everiko fa ny fahoriana amin'izao fotoana ankehitriny izao dia tsy mendrika hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Miteny ianao fa mafy be ny fahoriana lalovanao amin'izao fotoana izao. Fa ny tenin'Andriamanitra milaza, izay le mila hiverenana any amin'ny tenin'Andriamanitra foana raha te hanana faharetana hoe tsy azo hoarina, kely bitika, tsisy dika io fahorianao io raha mihoarina amin'ny voninahitra izay aseho aminao fa ngeza lavitra voninahitra mbola miandry ianao rehefa miverina Jesosy Kristy. Satria ianao zanak'Andriamanitra raha mino an' Jesosy Kristy nanaiky azy ho tompo sy mpamonjy maty ny solanao teo amin'ny hazo fijaliana ianao dia zanak'Andriamanitra ary dia omeny voninahitra miopampana lehibe lavitra no io fahoriana mafy izay lalovanao zao io. Izay ny mila hipanjina antsika hatrany ny tenin'Andriamanitra ilay an'ny fahamarinana. Ny Korintiana 2:4-5 ka hatramin'ny 7:20 ihany koa dia zao ny ambarany hoe ary tsy ketrika izahay. Ninina mafy ny lalovan'i Paoly dia hoe tsy ketrika izahay fa na dia mialevina aza ny toetranay ivelany dia avoaziny isan'andro kosa ny toetranay anatiny. Miantitra, miereraka, tratra ny fahoriana, ny stress, ny raritsaina, ny aretina isan-karazany ity tenantsika ity, ity vatantsika ity dia mielevina isan'andro, mandeha makany amin'ny fahalevonana isan'andro koa vatantsika io kanefa rehefa mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika dia avoaziny isan'andro kosa ozy izy ny toetranay anatiny. Le ao anaty dia miavao avoaziny tenin'Andriamanitra isan'andro. Ndiny 7:20 fa ny fahoriantsika ankehitriny ozy izy dia maivana sy vetivety foana. Ary fahoriantsika ankehitriny io dia manomana antsika eo amin'ny voninahitra mandrakizay dia tsy misy fetrany sady manandanja lehibe. Jereo ingeny fampitahany an'le fahoriana amin'izao fotoana izao. Efa mafy, fa rovolana kosa ve zay ny hipoke, rahoviana ihany mandra-paharahoviana. Fa raha mibanjina ny tenin'Andriamanitra tsika sy mibanjina ny fiverenan'ny tompo dia afaka hiteny tahaka amin'ny Paoly hoe maivana io fahoriana io ary vetivety io. Raha anao anatran'le fanaoko tamin'izaho 15 taona dia izao no lazaiko amintsika hoe amin'ny herintaona tahaka izao dia tantara sisa izany. Azoko antoka izany raha tsy mbola verina ny tompo. Tantara sisa izany fiboahana izany amin'ny herintaona tahaka izao. 10 May 2021 no ipiblieko an'ity. Dia ho hitantsika izay raha mbola tsy miverina ny tompo. Fa maivana sy vetivety dia ampioarina indray eo amin'ilay voninahitra izay miandry antsika. Raha vetivety ny fahoriantsika zao dia ilay voninahitra miandry antsika mandrakizay ary tsy misy fetra. Ary raha maivana ny fahoriantsika amin'izao fotoana izao, mafy be aminao izy zao raha io fotsiny no jerenao, io mibanjininao ilay fahoriana dia mafy be.
fa rehefa ny tenin'Andriamanitra sy fiverenan'ny tompo banjinao dia ozy izy hoe maivana io, fa le voninahitra zay miandry anao rehefa miverina ny tompo dia manan-danja lehibe, voninahitra mavesatra ozy izy eo amin'ny baiboly zay famakinareo. Manasanao a verenjerena ny Korintiana faharotoko faefatra andininy fito ambin'ny folo a dia ho hitanao hoe voninahitra mavesatra io oharina amin'ilay fahoriana maivana sy vetivety zay lalovantsika amin'izao fotoana izao. Zay le hibanjina antsika ny tenin'Andriamanitra, jerentsika an'ireo mpaminany tany aloha, jerentsika ny Joba sy ny zay rehetra niaritra fahoriana ao anaty baiboly na Jesosy Kristy ihany koa ary indrindra. Dia ozy izy hoe fa maninona ny maivana sy vetivety foana ny fahoriantsika ankehitriny, andininy fahavalo ambin'ny folo hoe raha tsy nijery ny hita isika fa ny tsy hita. Fa ny hita ozy izy dia mandalo ihany, zavatra hitantsika sy lalovantsika amin'izao fotoana izao dia mandalo ihany, fa ny tsy hita no haritra mandrakizay. Ny fahamarinana amin'izao fotoana izao dia mandalo ihany, fa le fahamarinana tsy hita maso, fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra sy ilay Jesosy Kristy fahamarinana no maharitra mandrakizay. Ary raha mibanjina an'io ianao sy manantena ny hiaraka amin'io sy miaraka amin'io sy hiaraka amin'io foana ianao a, dia ho hitanao zay voninahitra mandrakizay miandry ianao fiverenan'i Jesosy Kristy. Ka izay no nilazana teny am-boalohany a, raha hiverenantsika izy hoe tsy fanamaivana, tsy pomady, tsy paracetamol, tsy lasopy fanafanananao kely vetivety fotsiny ny toriteny tahaka izao, fa tenin'Andriamanitra hisarihana anao hoe andao hibanjina ny tenin'Andriamanitra, andao hibanjina ny Jesosy Kristy ilay fahamarinany, andao hibanjina n'ilay Jesosy Kristy fahamarinana mbola hiverina haka antsika indray. Fa rehefa mijery an'izany tsika dia ho hitantsika fa maivana sy vetivety foana ny fahoriana izay lalovantsika eto. Dia rehefa mahita an'izany tsika dia afaka miaritsika ampahantoniana, tsy ampimenomenomana, fa ampahatokiana tanteraka ny ahafahantsika miatrika hoe inona no azoko atao hiatrehana ny aorianan'izao fioboana izao a, rapitso sy rafakapitso. Satria manantentsika fa ny zavatra rehetra ambony tany a dia mandalo ihany. Aleo andeha ny mandeha, mandeha ny mandeha. Rarosoa.